Tsy fananana rano fisotro madio sy lavaporinga izay no isan'ny olana fototra iainan'ny mponina amin'ny komina ambanivohitra Boanamary amin'izao fotoana. Efa misy ihany nefa ny ezaka nataon'ny ben'ny tanàna ny toerana ny amin'ny fampandrosoana ny komina. Ny tsena natao anatin'ny komina Boanamary dia androany dia tsena eto anatin'ny komina Boanamary. Mahatsena anazy zay moa tamin'ny fitokanana anazy izy io zany mandeha ny tsena eto anatin'ny komina Boanamary fa ny tsena ato dia ny vokatra tena mampandeha ato anaty tsena anatin'ny komina Boanamary dia vokatra ny tany, mangahazo, ny hazan-drano izay misy ato anatin'ny komina sy ny rehetrarehetra zay zany zavatra misy ato anatin'ny tsena ary izy io zany mizara roa ny resaka tsena ato anatin'ny komina Boanamary dia misy ny tsena be, misy ny tsena kely, ny fotoana ny fiakaran'ny rano zany fotoana eo amin'ny toerana rehetra dia iny zany ny toerana mahabe azy dia misy ohatran'izay faharoa manaraka zany amin'ny fandrosoana. Komina Boanamary izay anisan'ny nahazo vola avy amin'ny FDL izay entina mpandrosoana ny tanàna. Tafiditra amin'izany ny fanamboaran-dalana sy ny fampidirana jiro ao an-toerana. Nahazo vola 15 millions d'ariary ny komina Boanamary dia natokana ho an'ny fanamboarana amin'ny ampan-dalana izay point noir ato anatin'ny komina dia lalana miditra ao ambony sy miditra any Boanamary izay atao hoe tena tsy mandeha dia ireo zany anamboarana azy mikasika ny fampandrosoana ny tanàna. Dia misy fanamboaran-dalana izay teneniny Premier ministre tamin'ny fitokanana teto Boanamary dia agnatiny manao fanarana mikasika an'izay ny komina sy ny ministre ny travaux publics amin'izao fotoana izao. Fahatelo mikasika ny JIRAMA raha ny programme farany napetraka ny ranan'ny gouvernement sy ny JIRAMA eto Mahajanga dia fanatafiditra amin'ny resaka devis dia hotaritina jiro 18 km jaritina jiro any aviany 18 km makaty Boanamary. Saika mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ny mponina Boanamary izay anisan'ny tombony ho azy ireo ny fananana tsena lehibe ao an-toerana. Amin'izao fotoana nefa mitaka ny fijerena kaiky ho azy ireo ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Boanamary ny amin'ny famanana ny olana fototra mianjady amin'ny komina Boanamary.